Alahady fa 5 ny volana Desambra 2024 andro Krismasy izay ankalazantsika ny Jesosy mpanjaka mandrakizay miaraka amin'ny sampana sekoly Alahady. Fifaliana ho an'ny sampana sekoly Alahady miarabantsika natratra izao andro Krismasy izao. Hiaraka hideran'Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny fotoana sy amin'ny alalan'ny sehosehatra izay ankalazan'ny ireo zanantsika ireo an Jesosy Tompo. Fa zaza niteraka ho antsika, zazalahy no menantsika, ary ny fanapahana dia ho antsoriny, ary ny anarany atao hoe mahagaga, mpanolo-tsaina, mahery, rainy mandrakizay, andrin'ny fiadanana. Ho anareo rehetra malala an'Andriamanitra sady voantso ny masina ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny Jesosy Kristy Tompontsika. Iarahantsika amin'ny teran'Andriamanitra dia ho tanterahantsika ny famakiana ny salamo. Salamo 770. Salamo 770. Rehefa vita ny salamo dia hiaraka hira hideran'Andriamanitra isika amin'ny hira 770 ka ny andininy voalohany sy fahaefatra. Ary aorian'izay dia hivavaka isika ka aorian'ny vavaka vao hiara hipetraka. Salamo 770. Vakina aminaran'i Jesosy Tompo. Jehovah ny mpanjaka, mitafy voninahitra izy. Jehovah mitafy, eny, misikina hery izy. Ary izao rehetra izao nampitoerina ka tsy hihetsika. Ny seza fiandriananao nampitoerina hatramin'ny fahagola. Hatrizay ianao. Manandram-peo ny rika Jehovah, eny, manandram-peo ny rika. Mampirondrona ny feo ny rika. Mihoatra noho ny rano sady be no mahery. Eny, mihoatra noho ny onjan-dranomasina lehibe, ny voninahitry Jehovah any amin'ny avo. Ny teny vavolombelonao dia marina indrindra, fa hamasinana ny mendrika ny tranonao mandritry ny andro maro Jehovah o. Amen. Hira 770 sy fahaefatra. Ry Tompoandriamanitra tsara indrindro, fifaliana ho anay ny miaraka miantso ny anaranao amin'izao takarivo izao. Fotoana izay ankalazahanay ny Noely, andro Krismasy, fahatserovana ny nahaterahany Jesosy Tomponay. Misaotra anao izay fa ianao dia nitantana nanome tombonandro ary tonga amin'izao fotoana sy toeran'izao izahay. Afaka hiaraka hanandratra ny voninahitra ao Andriamanitra izay anao hatramin'ny taloha indrindra, anao ankehitriny ary koa anao mandrakizay. Vavaka aminao izay Tompo mametraka feno izao fotoana izao eo am-pelantananao. Fotoana ny sampana sekoly Alahady. Mangataka ny fanatrehanao feno Tompo, dia ny fanatrehan'ny fanahinao masina mba hanjaka ao anatin'ny fonony tsirairay avy. Manomboka amin'ireo madinika ao ireo izay tianao sy tianao hafantatra ny sitraponao ihany koa, ary ho anay rehetra izay manatrika etona. Dia mangataka anao izay Jesosy Tompo, hatreo feno fa ny voninahitra ao irery ihany sy ny momba anao no tiana hisandratra ao anatin'ny fotoana rehetra. Fantatrao Tompo fa kely ny
fisainanay kely ny finoanay fa ianao kosa ny mahameno ny banga rehetra dia mangataka aminao ny fanatrehanao ary zahay fa amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Afaka mipetraka isika tompoko. Ataontsika ny hira 270 dia ny andininy voalohany sy faharoa. Alohan'ny vakiteny izany, hira 270 andininy voalohany sy faharoa. Iaraka mamaky sy iaino ny soratra masina isika. Izany dia hitantsika ao amin'ny boky ny Isaia. Isaia toko 7 ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Isaia toko 7 ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Rehefa hita dia izao amaky azy amin'ny anaran'ny Tompo. Ny olona izay mandeha amin'ny maizina dia mahita mazava lehibe, izay mitoetra amin'ny tany aloko ny fahafatesana no hiposahan'ny mazava. Amaroinao ity firenena ity ary ampitombonao ny hafaliany. Mifaly ao anatrehanao izy tahaka ny hafaliany amin'ny fararano, ary tahaka ny fifalian'ny olona raha mizara-babo. Fa ny bao fitondrana entany sy ny tsorakazo ny kapohana ny lamosiny, izay tsorakazo ny mpampiasa azy, dia tapahinao tahaka ny tamin'ny andro namelezana ny Midiana. Fa ny kiraron'izay mitrevatreva fandeha eo amin'ny fiorakoraky ny ady sy ny finamiosin-dra dia samy hodoroana eny okitay atoka amin'ny afo izany. Fa zaza niteraka ho antsika, zazalahy no omeny antsika, ary ny fanapahana dia eo antsoriny, ary ny anarany atao hoe Mahagaga, Mpanolontsaina, Andriamanitra mahery, Rainy mandrakizay, Andriany fiadanana. Ny androsoa ny fanapahana sy ny fiadanana dia tsy anapahataperana eo amin'ny seza fiandrianan'i Davida sy ny fanjakany, mba hampiorenana sy ampitoerana azy amin'ny rariny sy ny hitsiny hatramin'izao ka ho mandrakizay. Ny fahasarom-piaron'i Jehovah tompony maro no hatateraka izany. Amen. Hotohizantsika amin'ny vakiteny arak'izay hita ao amin'ny boky ny Apokalipsy. Apokalipsy toko 12 andininy voalohany hatramin'ny andininy fahaenina. Apokalipsy toko 12 andininy voalohany hatramin'ny fahaenina. Rehefa hita izany dia izao mamaky anazy amin'ny anaran'ny Tompo. Izany dia milaza ny amin'ny vehivavy mitafy ny masoandro
izay nenjehan'ny dragona. Ary nisy famantarana lehibe hita tany an-danitra, dia vehivavy mitafy ny masoandro, ary ny volana no eo ambanin'ny tongony. Ary misy satro-boninahitra kintana 12 amin'ny lohany, sady bevoka izy, ary mihetsi-jaja izy ka mitaraina satria marary fatratra efa hiteraka. Ary nisy famantarana hafa koa hita tany an-danitra, ka indro nisy dragona mena lehibe manandoha 7 sy tandroka 10, ary misy diadema 7 amin'ny lohany. Ary ny rambony dia manala ny ampatelon'ny kintana amin'ny lanitra ka manjera ireny ho amin'ny tany. Ary ny dragona nijanona teo anatrehan'ilay vehivavy efa hiteraka mba andrapaka ny zanany raha voateraka. Ary niteraka zazalahy izy, izay efa anapaka ny firenena rehetra amin'ny tehimby, ary ny zanany novonjena faingana, nakarina ho any amin'Andriamanitra dia ho any amin'ny seza fiandrianany. Ary vehivavy kosa nandositra nakany anefitra izay nisy fitoerany namboarin'Andriamanitra mba ho velomina any 720 andro izy. Amen. Ho faranantsika ny vaky teny a, andeha eo am-pitsanganana no amakitsika ny filazantsarany Lioka. Filazantsarany Lioka toko voalohany a, vakitsika manomboka eo amin'ny 9:20 ary ajanona eo amin'ny 9:7:30. Milaza ny nilazan'i Gabriela tamin'ny Maria fa hiteraka ny Jesosy izy. Amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: ary tamin'ny fahenim-bolana dia nirahan'Andriamanitra ny anjely Gabriela ho any an-tanàna anankiray any Galilia atao hoe Nazareta, ho any amin'ny virjiny anankiray izay voafofo vadiny lehilahy atao hoe Josefa, avy tamin'ny taranaki Davida, ary ny anaran'ny virjina dia Maria. Ary no niditra tao aminy ilay anjely dia nanao hoe: arahaba ilaina soavina, ny Tompo mombanao. Ary taitra loatra izy no niteniny ka nieritreritra izay tokony ho hevitra izany fiarabany izany. Ary hoy ilay anjely taminy: aza matahotra ary Maria, fa efa nahita fity tamin'Andriamanitra ianao. Ary indro hitoejaza ianao ka hiteraka zazalahy, ary ny anarany dia ataonao hoe Jesosy. Izy ho lehibe ka atao hoe zanaky ny avo indrindra, ary Jehovah Andriamanitra hanome azy ny seza fiandrianan'i Davida rainy. Ary anjaka amin'ny taranaki Jakoba mandrakizay izy, ary ny fanjakany tsy hanapahataperana. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Dia iombona mivavaka isika Tompoko. Dia mbola velom-pisaorana anao izay ry Andriamanitra rainay, ry Jesosy Kristy izay ankalazainay anio. Misaotra fa afaka namaky, afaka niaino ny teninao indray izay tamin'ity tolakandro ity. Aoka ny Tompo raha ho azavaina aminay izany teny izany, izay izara ny hafatra aminay, dia aoka ho pitsiny ny fanahinao masina hitoetra ao ambavany, hitoetra ao aminy ahafahany mampita izany hafatra izany aminay tsirairay avy, dia mba ho mpiaino mpakatoy izahay Tompo fa tsy ho mpiaino mpanadino. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy mahavonjy nanaovanay izany vavaka izany. Misaotra indrindra Tompo. Amen. Afaka mipetraka ny fiangonana. Dia mbola ampitomboana aminareo hatrany ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy mpamonjy antsika. Amen. Ny Lioka toko voalohany 9:20 hatramin'ny 7:30 no andraisana hafatra ho antsika indray anio. Lioka toko voalohany 9:20 hatramin'ny 7:30. Izany no andraisantsika hafatra ny amin'ity andro Krismasy ity, izay ankalazana ihany koa ankalazan'ireto zanantsika ireto izany Krismasy izany. Dia manana hafatra ho antsika miainga avy amin'izao tenin'Andriamanitra izao indray ny Tompo. Ity teny voalahatra ity dia maneho ny fanatanterahan'ny anjely Gabriela ny iraka izay nanirahan'Andriamanitra azy ho any amin'ny Maria, mba ilaza fa io Maria io
dia nofidian'andriamanitra ho reny hiteraka an' jesosy. dia hitantsika eto fa ny hetsika natao Maria rehefa nandre zany teny izany dia hitantsika sy voalaza eto amin'ity tenin'andriamanitra ity. Fa hitantsika koa fa nanaiky sy nandray izany fahasoavana avy amin'andriamanitra izany Maria. Ka inona ary no afatra izay tia ny tenin'andriamanitra ho raisitsika iainantsika amin'izao krismasy izao miainga avy amin'ny Luka 1:20 hatramin'ny 7:30 izao. Afatra voalohany dia izao, andeha isika mba handray le fahasoavana. Inona hoe rakizy le afatra voalohany? Andeha isika mba handray le fahasoavana. Hitantsika taratra eto amin'ity tenin'andriamanitra teo amin'ny 5:20 hatramin'ny 7:30 mazava tsara ny teny izay nataon'ny anjely Gabriela tamin'ny Maria hoe arahaba ry lay no asoavana. Zay zany ny tena malaza eo. Ary zany teny zany dia fantatsika mandrakariva rehefa tonga ohatr'izao ny krismasy dia miteny foana hoe fiaraban'ny anjely dia arahaba ry lay no asoavana. Zay foana fa tsisy mieritreritra hafa ndray eo fitenin'anjely ndray. Fa io zany le fiarabana izay aseho ary dia fantatsika haitsika tsinjery tsara. Io hoe arahaba ry lay no asoavana io dia azontsika dika hoe lay hoe no asoavana dia azontsika arabaina hoe miarabanao ry lay notolorana fahasoavana, miarabanao ry lay nojeren'Andriamanitra tamin'ny fahasoavana manokana. Zany azo itenenana an'io avokoa ary entina ilazana fa hoe nisy fahasoavan'Andriamanitra nataony tamin'ity Maria ity. Fahasoavana manokana tokoa mantsy no nomen'Andriamanitra ny Maria satria izy no nofidian'Andriamanitra ho reny hitondra vokan' Jesosy Kristy ilay ho mpamonjy izao tontolo izao. Dia mazava tsara ny voalaza eto hoe efa nahita fity tamin'Andriamanitra ianao. Izany hoe notiavin'Andriamanitra manokana ne ianao hoe navan'Andriamanitra tao anatin'ny maro ne ianao hoe ary anisan'ny mahagaga tokoa zany raha mametraka fanontaniana hoe fa maninona i Maria no nifidiana dia zay le izy hoe zay le fahasoavan'Andriamanitra. Fa ny atao hoe fahasoavan'Andriamanitra moa dia inona ny azo maritana azy? Ny fahasoavan'Andriamanitra dia hoe zavatra omen'Andriamanitra maimaim-poana ho an'ny olona na dia tsy mendrika izany azy izy. Dia izao sy ianao koa tsy mba mendrika izany fahasoavan'Andriamanitra izany kanefa dia omeny maimaim-poana. Dia rehefa omeny izany fahasoavana izany dia ndeha mba handray fahasoavana isika. Inona moa le fahasoavana? Jesosy Kristy lay mpamonjy atsika. Andro krismasy izao, andro noely, ankalazana izany naterahan' Jesosy Kristy izany. Tanteraka ilay tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jaona 3:12 hoe ahoana moa rakizy? Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Dia raha nomeny ary isika, nomeny isika nefa tsy mendrika homena akory dia andeha ho raisina. Fa sao dia hoe efa sady tsy mendrika homena, mbola tsy mandraindray rehefa homena dia ahoana ozy izy le mpanome? Dia ny ao anatin'izany dia hoe ho raisitsika izany fahasoavana izany. Fa teo anatin'izany rehetra izany dia nanaiky sady nandray izany fahasoavana izany Maria araka ny ten'Andriamanitra izay hitantsika eto. Nanaiky nandray le fahasoavana izy dia nandray an' Jesosy Kristy ka nanova ny tantaram-piainana izany. Ry havana malala rehetra amin'ny Tompo, miatrika ny krismasy isika, mifaly mankalaza an'Andriamanitra isika satria mahatsiaro fanomen'Andriamanitra ho mpamonjy atsika ilay Jesosy Kristy zanan'ilay tokana. Aoka ary ho tsarovantsika fa matoy isika afaka miatrika izao krismasy izao dia mbola fahasoavan'Andriamanitra manokana ho antsika izany. Mety marobe no naniry ihany mba hoe hiatrika an'izany krismasy taona 2024 izany, fa mety tsy afaka nanatrika an'izany izy. Fa izao sy ianao mbola omen'Andriamanitra izao ora sy fotoana izao dia mankalaza krismasy dia aoka tena mba hitoetra eo amin'ny tantaram-piainantsika hoe tena mba nandray fahasoavana isika fa zavatra mirentireny ivelany fotsiny no voaraitsika. Fa tena voaraitsika ilay fahasoavan'Andriamanitra dia iza moa izy teo? Jesosy Kristy lay mpamonjy izao tontolo izao. Dia izany no fifaliana lehibe ho antsika. Fa izay tiany ten'Andriamanitra iainantsika kosa dia isika mba hiety sy tena hanaiky handray an'ilay fahasoavan-dehibe avy amin'Andriamanitra dia Jesosy Kristy mba hahafahany manova ny tantaram-piainantsika, mba hahatonga antsika handresy ny aizina rehetra fa mba hiditra amin'ny fahazavam-piainana kosa isika ao aminy ao.
fa hoy ny voalaza ao amin'ny Isaia 7:1 manao hoe ny olona izay mandeha amin'ny maizina dia mahita mazava lehibe, izay mitoetra amin'ny tany aloko ny fahafatesana no mpisahany mazava. Jesosy Kristy io mazava io. Rehefa manaiky isika handray io mazava io dia iaina ao anatin'izany fahazavana izany. Afatra faharoa dia izao, andeha iainana io fahasoavana io. Tsy hoe raisina fotsiny dia ampirimina ny aposy, fa raisina dia iainana. Inona hoe rakizy? Iainana ny fahasoavana. Andeha iainana ny fahasoavana. Eo amin'ny 7:30 hatramin'ny 1:30 dia hitantsika fa nanaitra sy nahagaga Maria ny teny fiarabana izay nataon'ny anjely, ary dia nitarika azy heritreritra lalina amin'izay antony fiarabana izany, ary nitarika azy heritreritra lalina hoe inona reny mba antony izany. Dia io anjely Gabriel io zany raha matadidisika dia io ihany ilay anjely izay efa nilaza tamin'ny Zakaria fa ananjanaka iza moa vadin'ny Zakaria? Elizabeta. Io Elizabeta io dia vehivavy momba sady efa antitra, dia ny vadiny koa efa antitra tahaka izany. Eto indray dia vehivavy virjiny no ambara fa hitoejaza. Eo anatrehan'izany, manoloana ny toe-javatra rehetrarehetra sy ny zava-misy rehetrarehetra dia tahitra sy natahotra Maria hoe ahoana koa izany? Ahoana reny hatanteraka izany? Izany mihitsy ny nataony rehefa avy eo. Fa ao anatin'izany anefany dia hoe iainana ny fanambaran'Andriamanitra, ekena ny fanambaran'Andriamanitra tahaka izay nataony Maria teto. Ary dia hitan'ilay anjely atao hoe Gabriela ny adi-tsaina atao anatin'ny Maria ny tebiteby ny tahotra izay nahazo azy, ka io izy tonga eo nanafa tahotra azy, ary dia niteny mihitsy izy hoe aza matahotra ry Maria. Io hoe aza matahotra io dia azo adika hoe atsaharo le tahotra ry Maria, fa fahasoavana angely omenanao inona raha no mahataitaitra anao amin'izany? Atsaharo lay tahotra, iaino lay fahasoavana. Zany zany ny hevitra io. Fa entina ilazana koa fa mandresy ny tahotra ny fahafantarana fa notiavin'Andriamanitra manokana. Izao sanao zany, isika zany rakizy, rehefa mitady atahotra dia atao vao an-tsaina mandrakariva fa izaho dia notiavin'Andriamanitra manokana. Dia tahaka izany mantsy ny nataon'ny Maria teto, afaka ny tahotra izay tao anatiny rehefa tsarony fa izy lay notiavin'Andriamanitra manokana. Izy lay nomen'Andriamanitra fahasoavana manokana. Zany hoe raha miaina io fahasoavana izay noraisiny io zany, nomen'Andriamanitra azy io zany Maria, dia hita taratra tao anatin'izany fa niala ny tahotra izay tao anatin'ny tao. Nandresy ny tahotra izy, ary dia lay fahaizana miaina ny fahasoavana sy ny fitiavan'Andriamanitra zany no tena loharano manala ny tahotra. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, eo amin'ny fiainantsika eo dia maro be ny toe-javatra izay miseho mety mahatonga tahotra ao antsika. Eo amin'ny fiainantsika andavanandro dia be dia be ny zavatra izay mampanahy antsika, mampitebiteby, mampatahotra, kanefa dia tsarovo ry havana. Fa rehefa iainantsika tsara ny fahasoavana izay omen'Andriamanitra antsika, ary raha tsaroantsika mandrakariva fa efa notiavin'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy isika, dia ho foana ny tahotra sy ny tebiteby ao anatin'ny fiainantsika eo. Ka amin'izao andro Noely izao, andro Krismasy, feno fifaliana isika, nandray ny fahasoavana isika, dia iainana izany fahasoavana izany mba hahatonga antsika ho afaka amin'izay mety ho endriky ny tebiteby, ho afaka amin'izay mety ho endriky ny tahotra, ary dia ho mpandresy miaraka amin'i Jesosy Kristy isika, satria efa naneho ny fahasoavany ho famonjena antsika izy Andriamanitra. Ka raha tiantsika zany ny iainan'ny fahasoavana maimaimpona nomen'Andriamanitra ho antsika, dia manaiky isika ary mandray izany fahasoavana izany. Fa ao amin'ny Isaia 7 teo ihany ny 2:4 dia ahitana taratra hoe isy fiainam-piadanana, isy fiainam-pifaliana ho an'ny olona izay manaiky handray, manaiky hiaina izany fiadanana izany. Ka dia ho fiainam-piadanana ho antsika ny nahatongavan'i Jesosy Kristy lay mpanjaka mandrakizay. Afatra farany dia izao, andeha ho banjinina ny mandrakizay. Ahoana hoe rakizy? Andeha ho banjinina ny mandrakizay. Eo amin'ny 2:13 hatramin'ny 7:30 indray no ahitantsika an'izany. Misy teny fampanantenana izay nataon'Andriamanitra tamin'ny Davida mpanjaka, ny hoe hitoetra mandrakizay ny fanjakany. Ary dia ao amin'ny Isaia ihany koa dia maneho ny amin'ny hoe
misy fanjakana, ny fanjakana dia hitoetra mandrakizay, hanapaka mandrakizay, hanjaka mandrakizay io Jesosy Kristy, ilay Mesia, ilay taranaky Davida, io zany ilay nambarany eo. Ary dia fanjakana tsy anapahataperana, fanjakana tsy voafetra fa mahenika izao tontolo izao. Ary zany indrindra aloha hevitra izay raisitsika hoe Jesosy Kristy maninona moa? Mpanjaka mandrakizay. Mpanjaka mandrakizay, tsy misy fetra ny fahefany. Manjaka izy fa tsy misy fiafarany zany fanjakana zany. Ka ambara eto any amin'izany hoe mibanjina ny fiainana mandrakizay zany. Ka eto zany dia ambarany ten'Andriamanitra fa Jesosy Kristy mpanjaka ny toetra sy hanapaka eo amin'ny fiainana mba hahafahana manana ny mandrakizay. Satria izy ilay mpanjaka mandrakizay, izy ilay tompo mandrakizay, ka izay manaiky azy ho tompo sy ho mpanjaka zany dia hiaina inona ihany koa? Fiainana mandrakizay, hiara-belona mandrakizay. Ka zany no banjintsika ao anatin'izao fety krismasy zao, amin'izao andro noely zao zany dia tokony ho ao am-potsika sy ao an-tsaintsika ny hoe mpanjaka mandrakizay ny tompontsika. Za dia olony, za dia zanany, zany hoe hiara-manjaka mandrakizay koa zany ao anatin'izany. Ry havana malarehetra amin'ny tompo, any tompo ny fanjakana, any Jesosy Kristy ny fanjakana, ary fanjakana mandrakizay zany. Raha tena manaiky andray azy hiaina amin'ny fahasoavana entiny isika, izy tokoa dia tena hanapaka amin'ny fiainantsika ka hahatonga antsika hanana fahavelomana mandrakizay. Ary zany ny tena faniritsika. Fa ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe raha eto amin'ity tany ity ihany no anantenantsika any Kristy dia maninontsika ozy izy? Mahantra indrindra raha samy olona. Fa ilay fiainana mandrakizay fa ho manohantsika, io ny tena banjintsika. Ary dia ho feno fifaliana, ho feno fahasambarana ny fiainantsika satria ny tompontsika efa manome toky antsika fa hiara-manjaka aminy isika ary hanjaka mandrakizay any aminy raha mankatosy mandray azy. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, zao andro krismasy zao dia hitaomana antsika indray. Andeha isika hanaiky mba ho tapahan'ilay mpanjaka mandrakizay ny fiainantsika. Hanaiky isika fa izy mihitsy no hanapaka ny fiainantsika. Dia ho azo antoka fa handray ny fiainana mandrakizay miaraka aminy isika. Raha fehezina ny afatra izay nomenantsika dia zao. Andeha isika handray ilay fahasoavana dia Jesosy Kristy. Ary tsy ho raisina fotsiny ihany fa hiainana izany Jesosy Kristy izany. Ka hibanjina ilay fiainana mandrakizay miaraka aminy isika, ary dia ho fifaliana no hiaona antsika amin'ilay mpamonjytsika, ilay mpanjakatsika rahatrizay. Tanteraka amintsika izany tenin'Andriamanitra izany. Amen. Andeha hiaraka hivavaka isika ry havana. Ry Tompoandriamanitra io, endreny hafalianay raha mandre zany afatra avy aminao zany. Afatra izay maneho aminay ny fitiavanao Andriamanitra rainay izay nanome anay naniraka ny zanakao lahy tokana. Ho tonga zaza Tompo, ho tonga ankizy, ho tonga tanora, ho tonga olo-dehibe mitovy aminay zanak'olombelona. Andriamanitra ny fahasoavany ianao, ary nanome anay izany fahasoavana izany dia ilay zanakao zany Tompo. Mifona aminao anefa izahay satria fantatrao fa izahay dia tsy mahay mandray. Ary mangataka aminao izay ny fanadiovanao Jesosy Tompo. Ianao mahalala ny fonay, ny sainay, manao ahoana tokoa ny fomba fandraisanay ianao dia mangataka izay diovy amin'ny alalan'ny rahanao. Mba ho tena ahay andray izany fahasoavana avy amin'Andriamanitra izany, avy amin'ny raina izany, avy aminao Jesosy Kristy Tompo. Ary koa hiaino sy hangilatsofina ny asan'ny fanahy izay mibitsika sy mampianatra anay. Tompo malalo, ampianaro izahay hianoka ao aminao tokoa. Ianao no Andriamanitra mampianatra anay mba hiaina izany fiainam-pahasoavana nomenao izany. Dia tario feno aza Tompo amin'ny alalan'ny fanahinao masina. Tena ho feno fifaliana sy fahasoavana tokoa ny avy aminao ny fiainanay. Ary tena ho mendrika an'izany fahasoavana nomenao izany tokoa ny izahay Tompo malala. Fantatray fa ny fitiavanao dia tsy miala aminay fa izahay no miala aminao. Dia mangataka aminao izay mba ho azoninao amin'ny tananao mahery, amin'ny tanam-pitiavanao, ka hibanjina ilay mandrakizay. Fa ianao no Andriamanitra ivavahanay, ilay iray no mandrakizay,
lay tompony fiainana mandrakizay izay hifalinay sy hiafaranay ary efa hanananay fiadanam-posahady mandraka ankehitriny tompo satria miaraka aminay ianao. Dia misaotra anao izay Andriamanitro, misaotra fa Andriamanitra Jesosy Kristy mpanjaka mandrakizay ianao, anefa izahay na dia bitika aza tompo dia nantsoinao mba hibanjina anao. Dia misaotra noho izany alehibe ny fitiavanao sy ny fitarihinao izany. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anaovanay izany vavaka izany, ary ampiarahanay tompo izany amin'ny vavaka nampianarinao anay manao hoe: Rainay eo izany an-danitra, ho amasinina anie ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao any ny sitraponao, ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Meo anay anio ny anina sahaza ho anay, mamela any elokay tahaka ny amelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakam-panahy, fa manafahanay amin'ny ratsy. Anao fanjakana sy ny hery, anao voninahitra mandrakizay. Amen. Tonga amin'ny fotoana lorantsika ny anaovantsika ny fanolorana amin'ny alalan'ny fanoloran-tena amin'ny alalan'ny fanatitsika. Anatanterantsika an'izany dia ho ataontsika ny hira 780. Hira 780 andiny voalohany sy 7, ataontsika manontolo. hira 3:7 tia zaza.
petraka ny fiangonana. tonga amin'ny tapany faharoa ny fotoanantsika amin'izay ary sika dia miomakomana amin'izay raka izy fa aneo ny sehatra ho fideranan'Andriamanitra isika mangataka ny tompona andraikitra raha ny andray ny fitenenana anatanteraka ny fanolorana. Faly miarabantsika rehetra nahatratra ny andro noely androany dia mankasitraka antsika sahady tonga nanoana ny antso ny sekoly alahady anatrika izao fotoana tapany hariva izao sady ho famaranana raha teo. Mandra-piomakomana izy ireo dia hitondra farazavana vitsivitsy kely aho mandritra ny fankalazana indrindra mandritra ny tsenjery ataon'ny ankizy kely dia mamangataka atsika mba vita daholo ny tsenjery vao mitehaka tsika zany. Ankoatran'izay koa ezahantsika zany mba tsy le manakona makasary be eto fa mba amin'ny toerana raitsika makasary dia tsy takona le zanantsika dia mahita tsara daholo tsika rehetrarehetra. Ankoatr'izay ihany koa mandra-piomakomana zareo dia mangataka ny hira laharana 720 ataontsika mandra-piomakomana ny ankizy. Hira 720 avy Armino. Avy Armino le hira dia mba ho ataontsika ho mpitsanganana azafady tompoko. Pitsanganana ihany mba manao entraînement kely atsika mba mitehaka mafy be azafady. Mafimafy kokoa indray mandeha hoe aoary raha tsy mahazo an'izay mantsy tsy miditra ny ankizy ao mahazo mipetraka ary tsika.
eny ary mandrapiditra zareo a efa vonina venareo ay le plasy ajerinatsy a ompy ve mba afaka miemitra kely ve le ray aman-dreny azafady tompoko tena azafady indrindra fa tena mialatsiny foatra mampitsangana anareo mba somary miemitra kely madame Valsoa aiza ho aiza zareo no tokony mipetraka azafady tena malatsiny indrindra re tompoko eny ary raisitsika mitehaka mafy be zareo a dia mahazao fafinaretana ary dia manantena anareo izay aharitra hatramin'ny farany
Mandra-piandry ny fandaminana vatsy amin'ny ilany a dia tsaromariana fa fotoana fohy ihany na ahafahan'ny sekoly alahady a nanatanteraka nianatra nyzao fety tanterahantsika androany fankalazana ny krismasy zao a dia lanatsiana aty amboalohany raha misy ny tsy tomombana kely eny tsefatsefany eny a dia angatahana eny amin'ny raponareo a nafinaritra anareo hoe aloha ilay fidiran zareo teo e dia mba sotehaka mafy be ary anomboka amin'izay ary ny tena votoatin'ny fotoana androany a dia mamerina ny fisaorana antsika hatrany a dia mirary antsika hita fafinaretana dia aharitra hijery hatramin'ny farany. Trasiny fety sy asa ramandry faly sy mientana ny fo na kely na lehibe raha vo avokoa. Arahapa rery havana mifaliko ry namana arahapa ry sarkaiza ho anao n'aiza n'aiza. Hafaliana sy ombotratra kalikaly mahafinaritra no hitsenanay anareo tonga ny tompo hamafany toreo. Okay.
Ary tamin'ny enim-bolana dia nirany Andriamanitra ny anjely Gabriela ho any tanàna anankiray any Galilia atao hoe Nazareta ho any amin'ny virjina anankiray izay voafofofo vadin'ny lehilahy atao hoe Josefa avy tamin'ny taranaka Davida ary ny anaran'ny virjina dia Maria. Ary noho niditra tao aminy ilay anjely dia nanao hoe arahaba ry ilay nasoavina ny tompo mombanao. Ary taitra loatra izy noho ny teny ka nieritreritra izay tokony ho hevitra izany fiarabany izany. Ary hoy ilay anjely taminy, aza matahotra ry Maria fa efa nahita fity tamin'ny Andriamanitra ianao. Ary indro toe-jazy ianao ka hiteraka zazalahy ary Jehovahandriamanitra hanome azy ny seza fiandrian'i Davida rainy. Inzao ny zaza ao an-kibo dia ho teraka izy indro ao an-kibo i Maria izy no ilay Kristy. Andriamanitra jereo izaho tena kiva feo, mila vonjy ny fanahy mba hanafaka ahy. Azakivy namana fanfanahy no miasa, na dia zaza tsikinasy fa nomeny sotro izao ho fanavotananao. Tena raviny ao anaty dia ho teraka izy re andrasana tsoatsy fa ny anjely no mampandre ary iainana anio amin'ny fo tena madio fa fiadanana omena ho mariky ny famonjena. Mba asiana tehaka kely aza va tompoko. Tejazany Maria vehivavy no teraka Kristy hanavitra manaty. Andriamanitra amintsika hiara-monina andolo tena mba ho hita io tonga olona eto an-tany. Andriamanitra amintsika hiara-monina andolo tena mba ho hita io tonga olona eto an-tany. Andriamanitra amintsika hiara-monina andolo tena mba ho hita io tonga olona eto an-tany. Andriamanitra amintsika hiara-monina andolo tena mba ho hita io tonga olona eto an-tany. Andriamanitra amintsika hiara-monina andolo tena mba ho hita io tonga olona eto an-tany. Andriamanitra amintsika hiara-monina andolo tena mba ho hita io tonga olona eto an-tany. Andriamanitra amintsika hiara-monina andolo tena mba ho hita io tonga olona eto an-tany. Andriamanitra amintsika hiara-monina andolo tena mba ho hita io tonga olona eto an-tany. Andriamanitra amintsika hiara-monina andolo tena mba ho hita io tonga olona eto an-tany. Andriamanitra amintsika hiara-monina andolo tena mba ho hita io tonga olona eto an-tany. Andriamanitra amintsika hiara-monina andolo tena mba ho hita io
Isy lahatra any lahy i Josefa fofobany ka hapakatra sy sahy any Ibrahim ho vady. I Maria nanaiky tondran Jesosy tanteraka sotoa fahateraka tomposoa. Fa bevoky Maria lasa sainy Josefa tapa-kevitra ny andefa any Maria mangingina.
jesosy ho fofombadin'i josefa raha tsy mbola nivady izy dia hita fa nitoejaza avy tamin'ny fanemasina izy ary josefa vadiny izay lehilahy marina sady tsy tahanala-baraka azy dia nikasa metraka azy mangingina fa raha mbola nisaina izany izy indro nisy anjelon'ny tompony seo taminy tamin'ny nofo ka nanao hoe ry josefa zanaky davida aza matahotra hampakatra ny maria vadinao fa ny zaza ao ankipiny dia avy amin'ny fanemasina ka hiteraka zazalahy izy ary ny anarany ataonao hoe jesosy fa izy no hamonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotany ary izany rehetra izany dia tonga mba hatateraka izay nampilazain'ny tompony mpaminany hoe indro ny virjiny toejaza ka hiteraka zazalahy ary ny anarany ataon'ny olona hoe Immanuela izany hoe radika amintsika Andriamanitra ary Josefa rehefa nahatsiaro tamin'ny torimaso dia nanao araka izay nandindin'ny anjelon'ny tompo azy ka nampakatra ny vadiny ary tsy nahalala azy izy mandra-piterany zazalahy ary ny anarany nataony hoe Jesosy. Zavatokana matany tsy mbola nisy mihitsy zany andeha apetraka izy aloha fandrao tsy ahasoa no Maria nitondra voka ka sao ahagaga ny vahoaka. Ry Josefa aza maika ny ilefa fa ny kibon'ny Maria hitondra zaza tena tia izay avy amin'ny fanahy ka esory sady aiai ny anarany aza mantsy misy hevitra ao anaty ho antsoina hoe Jesosy iraky ny ray tsy toa. Tapa-kevitra aho zao ka apakatra amin'ny Maria dia izay nandidin'anjely nandeha atao ka ho afaka antsiny fefa ho avy ny Mesia.
Noely re Noely, mihira reto anjely, ka fety hafahafa kely ao a Betlehema kely. Noely re malaza, ka faly zaza, fa mpanjaka manadaza no didiny ndabadaza. Noely re mahafinaritra, fa nisokatra ny lanitra, ka raisoanao maharitra Jesosy zanak'Andriamanitra. Ny Noely re mahasoa, tadidio ao an-doha ny naterahany Jesosy izay tsy manam-paharoa. Noely reka midera, ny mpamonjy ny fanahy, Noely reka mira ho an'Andriamanitra pita. Noely reka matoky, nomenanao ny Mesia, nateraka olona tao Jodia ho mpamonjy antsika ety. Noely zao fazaketraka fialim-panjaka neniteraka izay magaga tamoany tsy izay fa Jesosy zany. Noely zao fa maharety, mivavaty misy fetra aminay Jesosy ta Nazareta ka za dia mitaretreta. Noely fifaliana, otrin'ely kao fa ela-tsoa fitahina lovasoa omenanao. Noely re fety mamy, omena aisy anao, entin'i Jesosy zany lanitra vaovao.
ondry tamin'izany tany izany ny toetra tany an-tsaha nitandrina ny ondry tamin'ny alina ary nisy anjelon'ny tompo nitsangana teo an'ny ilay ary ny voninahitry ny tompo nanelatreratra manodidina azy ka raiky tahotra indrindra izy ary hoy ny anjely taminy aza matahotra fa indro milaza teny soa mahafaly aminareo ao dia fifaliana lehibe ho an'ny olona rehetra fa mpamonjy no teraka ho anareo anio ao an-tanànan'i Davida dia Kristy ny tompo ary izao no ho famantarana ho anareo ianareo ahita zazakely voadidina lamban-jaza sady mandry eo am-pihinanam-bilona ary nisy mpiandry maro be avy any an-danitra niseho tampoka niaraka tamin'ilay anjely teo ka nideran'Andriamanitra nanao hoe voninahitra any amin'ny avo indrindra hoy Andriamanitra ary fiadanana ety ambonin'ny tany amin'ny olona ankasitrahany. Aza matahotra anareo re fizao ny zava-mahafaly fa ny mpamonjy lehibe no tonga nafakany ijaly. Andeha mba izaho, andeha ho any Betlehema hijery zaza mahavarina mahonena. Rehefa hita ilay zaza, andeha hela bahalazy ka andao rery mpiandry fa nisy aina tsy hita fandry. Koa izay rehetra andre dia ho talanjona avokoa fa ny Mesia dia tonga soa izy ilay voasoratra efa ela be. Zazakely izay niroahona indray. Zazakely izay tsokoana mpanjakanay. Ninoen mamtsika serana muzika. Zazakely izay kasi sotsanay. Ninoen pamonjena bandula sesel. Iwe tikare, iwe mande. Zazakely izay tena faly voatay.
Ninoeltsika androany, Noely maneran-tany. Ninoeltsika re andro tsara mamy be. Ninoeltsika ity no mampatsiahy ny Mesy. Ninoeltsika ity no mampatsiahy ny Mesy. Ninoeltsika androany Samaria naran-tany. Ninoeltsika re noerahana manje. Ninoeltsika izao no anaona aminao. Ninoeltsika izao no anaona aminao. Jesosy tao Betlehema Jodia tamin'ny andron'ny Herôda mpanjaka. Indreo nisy maga avy tany antsinanany tonga tany Jerosalema ka nanao hoe aiza ilay teraka ho mpanjakany Jiosy, fa nahitany kitany teny antsinanany izahay ka tonga mba hiankohaka eo anatrehany. Ary noho nandre izany Herôda mpanjaka dia nangorohoro izy mba ny Jerosalema rehetra, dia namory ny lohan'ny mpisorona rehetra sy ny mpanorandalàna tamin'ny vahoaka izy ka nanontany azy hoe aiza moa no anterahany Kristy, ary hoy ireo taminy ao Betlehema tany Joda. Tsy dia kely indrindra ao amin'ny andrian'ny Joda ianao tsy akory, fa avy ao aminao no voan'izay anankiray ho mpanapaka. Ka izy no mpiandry ny Israely oloko, dia napaka ny magy manginginy Herôda ka namotrotra fatratra taminy izay andro nisehoan'ilay kitany, dia naniraka azy akany Betlehema izy ka nanao hoe andeha fotoro tsara ny amin'ilay zazakely, ko rehefa hitanareo izy dia ambarao amiko mba hakanesako any koa iankohaka eo anatrehany. Ary noho nandren'ny teny mpanjaka izy ireo dia lasa, ary indro ilay kitana hitany teny antsinanany nialoha azy mandrapijany teo ambonin'izay nitoerany zazakely, ary noho nahitany kitana izy dia faly indrindra. Azafady manontany anareo ato an-daba, teraka aiza ilay mpanjaka? Izahay mahita kitana tahaka dalana hatrany, dia raha mba tsara vitany hiankohaka eo anatrehany.
Il est 16h41.
tafiditra tao an-trano izy dia nahita zazakely sy marireniny ka niankohaka teo anatrehany ary noho ny fanosokafany fitehirizan-drakany dia natolotra zavatra ho azy izy dia volamena zava-manitra ary miloro ary rehefa notoroan'Andriamanitra hevitra tamin'ny nofo izy tsy hiverina any amin'ny Herode dia lalina hafa no nalehany mody any amin'ny fonenany. Tonga nofo ny Mesia ilay fitiavana azy ity, tia navitra ny meloka mididy manameloka. Tonga olona Jesosy teraka an-tetỳ tany mba hiapokany Iso ireo rakitra tomany. Tonga soatra ny nomby amin'ilay fanetrentena, ilay tombo sy mpamonjy ho fanavotana ny tena. Dia ny asan-Andriamanitra hanoro hevitra ny maga, tsy verina andapa-intsony fa Herode mpanjaka olon-doza eto an-tany, fa hivily lalana izy ho lasa lavitra n'izany.
ka olona Jesosy teraka tetỳ an-tany mba ho amiko isoa ireo rakitra tomany. Tonga soa tasanomby afanesetena ilay tompamozy ho fanavotana ny tena. Tonga ihany sinasena Andriamanitra mpanavaka mba hanavitra ny aina ho afonjy ny solafa. Anio ny fitoeranety iterana sy ompianako afifa tonga afety teraka anio misy Jesosy. Tonga anio ilay Mesia, tonga koa ilay andrasana hanavitra ny zenany ho tonga fanily sy fanasina. Anio tonga ny famonjena ka teraka ilay Mesia fa vahoaka maro sesena tongava mifalia miobia. Fa voafitaky ny magy izy dia tesitra indridrana izy ka naneraka namoniny zazalahy rehetra hatramin'ny roataonany midina izay tao Betlehema sy tamin'ny manodidina rehetra. Araka ny andro izay nifotoran'ny fatratra tamin'ny magy dia tanteraka izay nampilazan'ny Jeremia mpaminany hoe nisy feo reto ao Rama dia fidradrana sy fitomanina fatratra Raely. Nitomaniny zanany ary tsy azo nampitomanina izy satria lany ritra ireny. Izato fahaterako raha tokanandre tena tezitra mafy aho tsy mba mime e tena marina ny olona izay mitsongodia tiraka ao Betlehema ilay Mesia raha mbola zany mpanjaka amin'ny toetra tsy hananam-pifaniana anao ka andeha miniraka hamoniny zaza rehetra miaramila dia mibaiko ka tanterao. Ireo zaza roa taona tsy asian'enjafo fa leo maro andeha isoana fa voaripaka avokoa. Na ireo voateraka dia aringana tanteraka tsy misy antsa fa fivadika an'izaniza tsy ampiato. Erodana fantatra fa voavitaka ny tena tesitresika niakatra tena avy ny ansorenany. Dia natolo mibaiko ho tanterahana avy hatrany rehetra zaza tsy ilaiko ka ho fohanany eto tany. Fa ireo zaza roa taona tsy asiana enjafo aleo maro andeha isoana fa voaripaka avokoa. Babababa sy tomany no nameny ny tanàna anandriaka amin'ny tany ampimpiana ny gagana. Komanomboka izao iza no mpanjakanao aoka mba ilay Jesosy ho mandraka izay tokoa. Indrisika tsy manatsiny no vonoina tamin'iny malemy ty mpanjaka malaza tompo.
Aloako angamba tsy mandeha ve? Mandeha. Nanahoana fahitanareo azy teo? Ahoana aloha mba asiana hira kely e. Misy hira izay hoe raha toka faly ianao dia ataontsika ary ilay izy e. Raha toka faly ianao dia miteako. Raha toka faly ianao dia miteako. Armaio! Sotra tupko! Asisiaka mafy be ary! Ao ve? Ary no ny efa lasa nandeha ireo, indro nisy anjelin'ny tompo nisy tamin'ny nofokanana. Nisy tamin'ny Josefa tamin'ny nofokanana hoe mifoaza ianao ka entony zazakely sy ny reniny dia mandrisira any Egypta ary mitoera any ambaram-pilazako aminao fa Heroda efa hitady ny zazakely vonoiny dia nifoha izy ka nitondra ny zazakely sy ny reniny. Raha mbola alina dia lasana any Egypta ary nitoetra tany izy ambara-pahafatin'ny Heroda mba hanatanteraka izay nampilazain'i Jehovah ny mpaminany hoe nantsoina hiala tany Egypta ny zanako. Ry Josefa mifoha azy ka trotroy izaty zaza i Maria koa mba hoenty mba hanafaka ny senta. Ka andositra any Egypta fa Herode efa nitsirika ny amin'nyity zaza ilay tompo feno laza. Dia ny fomba mpianakavy toy ny olona voasazy ka lasa nandositra tokoa mba ho famonjena ny Jesosy. Miantso anareo telo mianadahy zanako a valy teny tsotra fotsiny ilaiko aminareo. Anaraka anay amin'ny fivavahana amin'ny razana sa tsy anaraka? Valio a! Zay mihitsy ry dada, ataovy. Manginy eo le solo mampirisika ny dada fotsiny. Zao aloha izy ry dada, raha ohatra kosa ka hitarika anay hoe hivavaka amin'ny razana ianao, zay kosa aloha fa tsy amin'izany intsony. Hita a? Zay mihitsy. Zany ny valy teninareo, miomana ary, hoe soroko tsy ho zanako tsony nareo, tsy mandovo. Zay no izy, ameko an'le solo daholo reo. Ana daholo zany ny tambary sy ny omby tsarety sy ny alatsape ary ny kininina sy le taksy mborosy makaty an-tanàna. Vitatreo ny aminareo, tsisy lovanjaranareo, na omby tsarety na tanimbary na kininina. Fa izay no lalane aty an-tanàna ho a, ataovy arahaba manomboka an'io raha fantrany. Nefa raha iova hevitra tsy maninona raisy-piany raha anaraka anay amin'ny fivavahana amin'ny razana. Zany ane tsy maninone raha hoe sady mivavaka dia ho tahin'Andriamanitra sy ny razana. Mbola afaka miova hevitra raha miova hevitra tsy gomiko ao anatin'ny bokim-pianakaviana ny anarana. Verina iana bozako anjaranareo zao mamaly iova hevitra sa tsy iova hevitra? Valio! Niza isakana, niza jivalana, zao tao ampienitra nay rezany le ravane. Natao ejan-dova, efa miandro ny anjaranay, dovana velany ray ho anay any an-tanitra. Ampoky mpianakavy, ny anaranay ny kominy, zahay tsy manay an'izany ho
dia voasoratra any an-danitra ary le kalamangakely ty mihitsy ny tena sy mafilo amin'ny tanàna eto am'izay koa rezy dia manaraka ny heviny tena anenenanareo dia mamiteny zay asaiko anangarany bebe matiro teo aloha mihitsy rangara tsoko izy zao teny zao ory bebe matiro ta mino zafa mahita anao tonga farety efa isikelo reto zafitenao ampiroro e natarotaro io raha mbola tsy fahiteneo ivay de kendakendao bebe matiro ka ory bebe matiro ta matory angamby izy fa raha tsy zany dia asa fotsiny tata zaho nlazay tenin'andriamanitra fa ny maty zay mihitsy raga alao iverininy raha mandeha de 3 4 asanatony fideranao any an-danitra asanatony mioasanao any ambony any fanambefamonjenany de fatarana le tony raha mafana tsara nite tsara makalazy iponina itrao anao raha iasakatra mandrakizay tsara nimite tsara makalazy iponina itrao anao raha iasakatra mandrakizay iza tamintsika zao ny niovafo teo eka nemba atsika rehetra mihitsy indro nisy anjelon'ny tompony sy tamin'i Josefy tany Egipta tamin'ny nofy ka nanao hoe mifoy aza ianao ka eto ny zazakely sy ny reniny dia makanesany amin'ny tanin'Israely fa efa maty izay nitady ny hainy zazakely.
Ary rehefa tapitra ny andro fidiovana araka ny lalàn'ny Mosesy dia nitondra azy niakatra tany Jerosalema izy mba hatolotra ho an'ny Tompo. Ary rehefa vitany ny zavatra rehetra araka ny lalàn'ny Tompo dia niverina tany Galilea izy dia tao Nazareta tanànany. Ary ny zaza dia nitombo ka niahery sady feno fahendrena ary ny fahasahan'Andriamanitra ny tao aminy. Veloma ry hava-malala, veloma no atolotr'ay. Fa vita tsy manatsala ny fidiany izay nomanay. Veloma tsika rehetra, veloma no ambarinay. Fa tapitra sy misy fetra ny fety izay natolotr'ay. Veloma ry mpianakavy, veloma tsy maintsy atao. Fa saina itsika rehetra anatrika an'izao fety izao. Veloma isika arpino, veloma no atao izao. Sambatra isika izay mino ilay hafitra tonga ho anao. Veloma itsika tsirairay, veloma amin'ny manaraka indray. Eny fiadanana ilay antsika tsirairay, ilay fiadanana ho amin'ny manaraka indray. Veloma no apetrakay, veloma, veloma amin'ny manaraka indray. Azafady tompoko. Ny ankizy kely no mamarana amin'izao ora sy fotoana izao fa mbola tsy tapitra akory ny fetintsika fa mbola ho avy ao ny tanketsa. Mbola misy surprise ihany koa aorian'ny tanketsa. Dia manao velomantsika fotsiny ny ankizy kely no maha-ankizy an'zareo dia fitaina lolo ny anazy fa tsy midika kointsy akory hoe mahazo mandeha nareo, mbola tsisy mahazo mivoaka eo. Le sécurité ambeny kely le vavahady azafady. Alefa sondray ara aloha le anareo e. Mba raisitsika mitehaka be ary zareo reto e. Raisina mitehaka be.
hiditra amin'ny tapan'ny faharoany izao hetsika ataon'ny sekoly alahady ho fankalazana ny andro nahatongavan'i Jesosy Kristy ho tonga nofo tetsy ambony tantsika dia ny rantsana tany ketsa avao amin'ny sampana sekoly alahady no miroso eto anoloantsika raisitsika mitehaka mafy be izy ireo a tsy ampony le tehako ampy ve le tehaka araka izy mbola tsy ampony o rehefa vonina ary nareo a dia akaloha anareo ny sehatrary mamerina ny fiarabanantsika rehetra tsy ho lavaresaka akory fa ilazalaza ny hira ho ataonay fotsiny hiranakefatra no ataonay eto a ny voalohany iarahana amin'reto taniketsy efa hatramin'izay reto ny anankiroa manarakaraka iarahantsika amin'iretsy zandrikeliny zareo retsy izay anatevin-daharana rehefa avy eo ny faefatra miaraka amin'ny mpampianatra ao angamban'izy ireo mpampianatra taniketsa dia ny farany a misy dikely homaniny zareo atsika rehetra misaotra tompoko Nata
aiza kosa le tehake. Manateny izahay fa nafinatra anareo ny nataony tankeza teo fa aza mbola hoavy fa mbola misy manetsa be ao ariana kely ao. Efa miomakomana amin'izay zany le manetsa be mbola hoavy eo. Reto manetsa be reto aloha zany dia tena mangataka tehaka be mihitsy zareo. Avereny kely raha toka faly teo. Raha toka faly enao dia miteavy. Raha toka faly enao dia miteavy. Raha toka faly enao, raha toka faly enao, raha toka faly enao dia miteavy. Eny ary raisina mitehaka amin'ny refitrefitra be zany reto manetsa be reto efa tafakatra zareo. tanzaku si. 7 h 41 minutes. 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 7 h 41
Raha le manetsa be notenenina teo a dia tsy iza akory dia efa tsy zoviana amintsika ntsony izy ireo a fa ireo a no mpampianatra ao amin'ny ratsana tanyketsy raisina asiana tehaka mafy be kosa mbola hiverina amintsika ihany ratsana tanketsa afaka fotoana fohy fotsiny fa tsy misy miala
lasa ny mamba dia isosoka amin'izay ara ny voay a manasa nareo ary zany hiakatra monjy ny sehatra raiso mba raisina mitehaka kosa ranga zareo reto a tena tsy ampozinareo mihitsy zareo reto a raha toka falenao dia miteafy raha toka falenao dia miteafy raha toka falenao raha toka falenao raha toka falenao dia miteafy raha toka falenao dia miorakoraka raha toka falenao dia miorakoraka raha toka falenao raha toka falenao raha toka falenao dia orakoraka indreto zany a ny mpampianatra sekoly alahady a totina fotsy a any seho izay nataontsika teo iny a ao mpampianatra taniketsa ao koa mpampianatra sekoly alahady dia anolotra soradio atsika izy ireo dia manasa atsika hanaraka eny am-pitoerana eny ndao ary dia mazahofa finaretana eny ary a efa manomboka mamaraparany ny fotoantsika izao a manasa ny ankizy a hira farany ho atolotra antsika dia ny hira fanaovam-beloma iarahany ankizy rehetra izay nisehatra teto androany a
mankasitraka antsika rehetrarehetra tamin'ny fanatrehana dia tsy ho androany ihany no atsiarovantsika an'izany noely izany fa tena ho noely hiainantsika isan'andro hitoetra ao am-pontsika mandrakarivanay Jesosy Kristy dia ny fotsika ho diovintsika ho toerana tena hitoerana izany Jesosy Kristy izany tokoa. Rehefa vonona ny ankizy dia anao ny hira veloma amin'izay ary. Tapi caca lala. Zay indray ry havana ary ny vita ny sampana sekoly alahady ho fanandratana ilay mpanjaka mandrakizay. Inonay fa niarahantsika ny faly ny fanandratana ny voninahitry ny tompo dia misaotra an'Andriamanitra isika nahatanteraka an'izay. Ny sampana sekoly alahady dia mbola manentana hatrany atsika ray aman-dreny mbola misy ny ankizy tsy mbola manao sekoly alahady mbola mandray sekoly alahady zahay. Ankehitriny dia mangataka ray aman-dreny mpitandrina anatanteraka ny tsodrana. Tehaka mafy be ho atsika menakavy voninahitra Andriamanitra. Eny ary miara-misaotra an'Andriamanitra isika ry havana ny amin'ny fifaliana izay nomeny atsika. Isaorantsika izy satria izy no manomeza ny fifaliana tena izy izany ho ao anatintsika. Dia isaorana ihany koa ianareo rehetra izay tonga nanatrika anireto zanantsika ireto fa raha tsy teo ianareo dia tsisy nijery izy ireo. Dia hitehaka mafy be isika ho an'Andriamanitra. Iara-hitsangana isika hivavaka hamarana ny fotoana. Hivavaka isika ry havana. Andriamanitra ray zanaka fanahy masonao isaoranay ianao ny amin'ny fitiavanao. Misaotra anao izay ny amin'ny fifaliana izay nomenao. Andriamanitra hitoetra mandrakariva eo amin'ny fiainanay tokoa ny fifaliana izay omenao ho anay. Ary ho ao am-ponay tokoa fa ianao ilay mpanjaka mandrakizay no tonga mba hamonjy anay. Ankehitriny ary Tompo dia akinonay apetraka fenao am-pelatananao ny toy ny fiainanay rehetra ianao no omba anay. Saraka eto zahay. Ianao tsy andao na foy anay fa omba anay hatrany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ho tanteraka aminareo izao tsodrano tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izao.
andriamanitra ny fiadanana ny hamasina anareo samy ho tanteraka ka aoka ho arovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanantsiny amin'ny fiavian' Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Dia mirary soa antsika rehetra ry havana, mirary fety sambatra ho antsika rehetra. Mbola tsisy mody aloha ny ankizy fa manantona ilay mpampianatra teo a. Ray aman-dreny eo aza mbola entina mody aloha ny ankizy vetivety fotsiny 10 minitra azafady.